Havana ho ampitombona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry tompo rainay any an-danitra ho miderana ho hatrany izahay, satria isan'andro isan'andro tompo dia miaraka aminay ianao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ary indrindra ny fanahinao masina koa mbola aminay, mahatonga anay hatahotra, mahatonga anay hanaja sy hanome voninahitrinao ka hifady ny ratsy. Misy ihany nefa tsy tanteraka tompo, misy ihany mety ho tatsinahy. Mangataka aminao ary izay mba hamindra fo aminay, mangataka aminao ary izay mba hamela ny fahadisoanay tompo, ary dia tahio ny tontolo andronay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Hatramin'izao isika ry havana dia maneho araka ny hitantsika ato anatin'ny soratra masina ny amin'izany hoe alehibean'ny fiandrianan'Andriamanitra. Tato ato kosa isika nanomboka tamin'ny herinandro ity dia nijery ny amin'ny fiandrianan'i Jesoa Kristy. Izany dia tsika manam-pirofo hatrany maneho an'ilay famaritana hoe ny fiandrianan'Andriamanitra na andohaka mba antsika hoe fiandrianan'ny Tompo dia ny fahafahany manao araka ny sitrapony ny zavatra rehetra. Dia ny zavatra rehetra io eto amin'izao tontolo izao, na ny any an-danitra, na ny eto ambonin'ny tany, na ny amin'ny ranomasina sy ny any ambanin'ny tany izany. Ary izany ataon'Andriamanitra izany na ataon'i Jesoa Kristy izay jerentsika dia tsy mikendry afa-tsy fitiavana antsika olombelona voalohany indrindra. Ary dia anio dia mbola izany soratra masina izany koa no anehoantsika ary hoentsika mideran'ny Tompo ny amin'izany fiandrianan'Andriamanitra, fiandrianan'i Jesoa Kristy izany. Indrindra vakintsika ny Efesianina 2:1-12 amin'ny anaran'i Jesoa. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa nitendren'ny rahateo isika araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra, araka ny ankasitrahan'ny fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena any Kristy rahateo. Amen. Ny jiosy tonga kristianina no miteny eto izany, milaza ny amin'ny alehibean'ny hoe efa fitondran'Andriamanitra, efa fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, ary izay ilay izy hoe nanaovana antsika ho lovany araka ny rehefa notendreny rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan'ny fony. Zava-dehibe ny ity hoe ankasitrahan'ny fony ity, satria fonosin'io izany ilay atao hoe sitrapony, ary araka izany dia hoe izay zavatra rehetra kasain'ny Tompo atao Jesoa Kristy dia tanteraka izany, ary tanteraka izany ho famonjena ny olona. Ary izay mahatonga ny hoe mahafinaritra mihitsy ny fahatsapan'ireto kristianina ireto, ka mahatonga azy milaza ny 2:12 hoe mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena any Kristy rahateo. Mahatsapa izany ary tena miaina an'izany hoe eo efa nisy ny fikasan'Andriamanitra ho azy ireo ho amin'ny fiainany. Faharoa, zava-dehibe amin'izao ilay ao amin'ny Kristy. Ary fahatelo, ny Kristy dia manao tsisy misakana ny sitrapony ho an'ireo olona izay manara-dia azy ireo, dia tanteraka soamantsara eo amin'ny fiainana izany. Dia izany mahatonga ny fiderana voaka avy amin'ireto kristianina reto. Koa antsika izany amin'ity an'ity koa dia izao, efa nitendren'ny Tompo rahateo araka ny fikasany ho tonga kristianina isika tsirairay avy. Dikan'izay izany dia tahaka ny ataon'ireto kristianina eto koa dia andao hideran'ny Tompo mandrakariva, andao hankalaza sy hanome voninahitra azy, fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Faharoa, ny entina hanambarana foana nyity hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, na lehibe ny fiandrianan'ny Tompo, na lehibe ny fiandrianan'i Jesoa Kristy ity, ny entina ilazana an'izany dia manoloana an'ireo izay havantsika izay mbola misy foana amin'ny androntsika izao ny tsy mino.
Mbola misy foana amin'ny androntsika izao ary efa notenenina hatry ny omaly sy tatoato zany zavatra izany. Koa mba asehoy asehoy amin'ny fiainantsika fa Jesosy Kristy dia malalaka amin'ny fanaovany ny sitrapony amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary mitondra antsika ho amin'ny famonjena izany, mitondra antsika ho amin'ny fahasoavana, mitondra antsika hitoetra eo ambalan'i Jesosy Kristy mandrakariva izany. Ry havako, andeha ary isika hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho, misaotra indrindra fa izay dia efa voalahatra ao aminao ny fiainanay, ary izany no nahatonga anay koa rehefa nisafidy ny lalan-kaleo amin'ny fiainana dia nifidy ny hanompo anao Jesosy Kristy. Misaotra indrindra ny amin'izany, fa izao koa ao aminao dia zava-poana ny fiainanay raha toa ka tsy manana ny fiainana feno ny fiderana sy ny fankalazana anao izahay. Noho izany amin'ny fiainana isan'andro dia ampio izahay mba anisan'ny hahatanteraka koa ny fikasanao ry Jesosy Kristy araka ny sitraponao, dia ny olona rehetra hanompo, ny olona rehetra hino anao, ary ny olona rehetra dia hanantena anao. Noho izany dia mivavaka manokana izahay ho an'ny firenenay dia Madagasikara sy ny Malagasy izany. Dia tahio hatrany Tompo ny fitoriana filazantsara izay ataon'ny fikambanana kristianina rehetra, ary indrindra ny fiangonana izay manaiky anao ho tompo sy mpamonjy Jesosy Kristy. Tahio ny fitoriana filazantsara ataon'izy ireny mba omby ka dia ho babonao ny fon'ny Malagasy, ary izahay izay efa manara-dia anao koa dia tsy menatra ny hijoro vavimbelonao anatrehan'ireny. Ny fiainanay iray manontolo apetraka eo am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ary ny fiadanan'i Jesoa kosa hanapaka aty am-pontsika tsirairay avy. Amen.